avako malala ao amin'ny tompo ho ampitomboana ao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny maha izy azy ny batisa kristianina. Ny maha izy azy ny batisa kristianina. Tarafina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 9 ny andininy 430 hatramin'ny andininy 400 zany. Ny maha izy azy ny batisa kristianina. Tamin'ny fotoana izay nanaovana batisa an'ilay tandapany Kandasy dia indro fa nasongadina eto ny maha izy azy ny batisa kristianina. I Filipo, lay anankiray amin'ireo nofidiana ho dekona ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 9 no indro nampianatra tenin'Andriamanitra sy nanao batisa any lay tandapany Kandasy. Ny zavatra hitantsika misongadina eto dia ny hoe fototra iorenan'ny batisa ny tenin'Andriamanitra. Efa noresantsika teto ndray maka fa ny tenin'Andriamanitra no iorenan'ny batisa. Dia hitantsika ihany koa zany tamin'ny tandapany Kandasy, tandapa Etiopiana, nazoto sy nangetaeta tenin'Andriamanitra izy kanefa dia niaiky fa tsy fantany akory aza zay zavatra novakiny. Dia indro i Filipo no niasan'ny fany masina hanazava sy hitoro taminy ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita tao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. Ny hevitra lehibe izay nisongadina amin'izany dia ny hoe tsy niroso tamin'ny fanaovana batisa mihitsy izy raha tsy nazava ny tenin'Andriamanitra. Ny hevitra izany ry havana dia izao manao hoe tsy misy batisa azo atao raha tsy alohavana tenin'Andriamanitra natoroteny. Ao amin'izay misy toroteny no azo anaovana batisa. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika maneho ny maha izy azy ny batisa eto dia ny asany fany masina. Hitantsika fa rehefa avy natao batisa ilay tandapa Etiopiana dia hoy ny voalaza ny andininy 730 manao hoe fa nandeha tamin'alehany izy sady nifaly. Zany hoe rehefa natao batisa izy dia nandray ny fany masina ary niaina ny vokatry ny fany masina dia ny fifaliana. Ao amin'ny Galatiana toko 5 andininy 2:20 no ahitantsika fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana. Miaina ny vokatry ny fanahy ny vita batisa satria manana ny fany masina ny vita batisa. Mampahatsiaro antsika ny fotoana nanaovana batisa an' Jesosy Kristy zany. Fa raha vao vita batisa i Jesosy dia indro nisokatra ny lanitra ka nidina teo amboniny tahaka ny voromailala ny fany masina. Nomba an' Jesosy ny fany masina raha vao natao batisa izy. Zavatra lehibe zany ry havako, ahafahan'ny mino rehetra mahatakatra fa hiainana ny fany masina ho an'ny vita batisa, miaina amin'ny fifaliana, miaina amin'ny fiadanam-po, miaina amin'ny fitiavana sy ny toy izany ny vita batisa. Arak'izany ry havako malala, tsy afaka hoditsika tsy hita mihitsy ny fototra iorenan'ny batisa. Fa ny ray aman-dreny mino, ny ray aman-dreny nanaiky nandray ny tenin'Andriamanitra, ray aman-dreny avy mihaino tenin'Andriamanitra no resy lahatra ka mandray ny tenin'Andriamanitra ho azy, dia izy no manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa. Zany hoe raha tsy manaiky handray ny tenin'Andriamanitra ny ray aman-dreny
dia tsy asa ho amin'ny mihitsy ny batisa izay atao amin'ny zaza. Ny finoany ray aman-dreny zany no ilaina sy takina, tahaka ny finoany Kornelio no nanaovana batisa azy mba amin'ny ankohonana, zay tsy hafa noho izany koa fa ny finoana tao amin'ny Abrahama no fantatsika fa nanaovana famorana ny taranany sy ny mpanompony rehetra ihany koa. I Abrahama no niny dia ny taranany sy ny mpanompony rehetra no noforaina ho lasa zanaky ny teny fikasana. Zany hoe ny ray aman-dreny no mino avy amin'ny toriteny araka ny tenin'Andriamanitra zay efa haintsika manao hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Noho izany fototra iorenan'ny batisa ny tenin'Andriamanitra hananana finoana hitondrantsika ho any amin'ny fanaovana batisa. Ary tahaka izany koa fototra iorenan'ny batisa ny fahafantarana fa zay rehetra atao batisa dia mandray ny fany masina. Zany no batisa kristianina, zany no mampiavaka ny batisa kristianina. Koa mahery zany ry havako, miavaka ny batisa zay natao taminao, batisa kristianina mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra andraisana ny fany masina, ny batisa zay efa natao taminao. Koa miorena tsara ao amin'ny batisa, ao amin'ny tompo, aza miova, aza miozokozona hevitra intsony, fa miorena ao amin'ny batisa, ao amin'ny tompo. Dia ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, misaotra anao lehibe izay ny amin'ny famondram-po sy ny fitiavanao ka nizara ho anay ny teninao, teninao izay manome toky sy antoka ho anay ny fahamarinan'ny batisa izay efa natao taminay. Ary ankehitriny izay dia mametraka ny ahatonga ireo fiangonana sy kristiana maro resy lahatra hanolotra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa ihany koa, ka tsy salasala amin'izany. Mivavaka izay ry Andriamanitra eo amin'ity andro anio ity, mitalao eo anatrehanao ireo rehetra izay azony fanahy maloto, iasan'ny devoly sy ny satana, ny asan'ny maizina izay tsy mitera-bokatsoa, angatahanay sy didinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hiasa ao anatin'izy ireny, ka handroaka ny fanahy ratsy rehetra hitoeran'ny fanahy ny zanakao, ahatonga azy andeha araka ny sitraponao. Dia tafio amin'ny ranao Jesosy Kristy, tafio amin'indra fonao hanana ny fiainam-pahasambarana sy fiainam-piadanana ao amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany mivavaka izany. Misaotra Andriamanitra. Amen.